Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ilay hetsika trophée du jeune entrepreneur na ny TJE andiany 2024. Hetsika natokana ho an'ny mpandraharaha karakarain'ny BNI Madagasikara. Misy ny fanavaozana amin'ity taona ity mba hanomezan-danja ny sihatry ny fandraharana, indrindra ho an'ireo mpandraharaha tanora vao misandratra. Io jerentsika ary ny sary hoentin'ny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Iza no andovan'ny mianta malala randriantsoa mpitatana orinasa mpamokatra episy sy huile essentielle ao Toamasina izay nandrombaka ny andian'ny 17 tamin'ny fifaninanana trophée du jeune entrepreneur na TJE 17 nampahafantarina tamin'ny pomba ofisialy ny marainan'ny talata 1 Jolay 2024 no mombamomba ny TJE andian'ny 17 fifaninanana natokana ho an'ireo mpandrarara toe-karena ary karakarain'ny BNI Madagasikara. Miavaka ty andian'ny 2024 ity satria nitondra fanavaozana ny BNI izany hoe akoatran'ny TJE croissance plus dia misy koa ny start-up TJE. Mety mahazo hatramin'ny 3 millions d'argent zany le olona fa arakaraky le dossier zany fa ny irene zany le vola izay omena anazy zany afahany zany mamoa le orinasa aloha zany dia avy eo izany omena paka orinasa zany izy dia omena koa zany connexion 4G tellement zany afahany manao les banques digitales sy ny kirakira zany ny compteny afahany manao ny traikefany sy ny asany sy ny fonatao. Rien aloha mahazo an'izay zany satria anankiray any mahazo hatramin'izay. Donc aty zany misy anankiroa zany fa anankiray mahazo le trophée jeune entrepreneur zany miaraka amin'le fampitramam-bola tsisy zana-bola zany dia le anankiray moa zany lazana teo zany dia start-up TJE zany izay mahazo mpakorinasa vola ihany koa zany izay omembeny izay tsy averina zany dia connexion internet miaraka amin'ny 4G ny internet. Isan'ny hetsika mahaliana ny mpandraharaha malagasy ny TJE tamin'ny taona asa dia maherin'ny 30 ireo nisoratra anarana ary tsy ho latsaka izany amin'ity taona 2024 ity. Loka maro samihafa ahafahan'ireo mpandraharaha mampiropiropy ny orinasany no atokan'ny BNI an'ireo mpandray anjara mendrika indrindra amin'ireo faninanana roa ireo. Mialohan'ny 7 Oktobra izao ny daty farany isoratan'ireo mpandraharaha liana amin'ity faninanana ity ny anarany amin'ny takelaka internetin'ny BNI Madagasikara. Dia iny fanedina koa tompoko lasy tompoko vavy no entiko manakatona ny fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MATV tamin'izao takariva izao isaorany anao tany atokantrano na hatranjery hatramin'ny farany manome fotoana ao ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra MATV ho amin'ny rahampitso indray velomato.